Toplahy tovavy dia mbola faly miarahaba anareo any tokantrano any ny tenanay. Ny fandaharana ino maresaky ino malaza no arahinao amin'izao andro alahady 2 novambra zay fatatsika ankalazana ny fetiny maty. Amin'ity alahady tolakandro ity dia hoentinay ianareo hampafantarinay ireo FDP nisongadina tamin'ity herinandro ity teto amin'ny faritra Antsimandrefana. Voalohany amin'izany dia ny fampafantarana amin'ny fomba ofisialy ny atao hoe SRAT na ny schéma régional de l'aménagement du territorial izay natao tao amin'ny lapan'ny faritra Antsimandrefana tamin'ny herinandro iny. Nampafantarana manoloana ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny faritra Antsimandrefana ny SRAT na ny schéma régional de l'aménagement du territorial. Tafiditra ao anatin'ny fandarana asa ho fampandrosoana lavitsezaka ho an'ny faritra Antsimandrefana izao hetsika izao. Io zany amin'ny lancement officiel ny élaboration schéma régional de l'aménagement du territoire. Zay hatao ao anatiny 4 volana na 14 mois. Manandanja tokoa io amin'ny faritra Antsimandrefana satria io no document iray zany ahafahana mamariparitra ny fampandrosoana ato anatiny faritra Antsimandrefana ao anatiny 20 taona zany. Io zany paikady narafitra anatin'izay efa misy ny atao hoe guide méthodologique zay navoaka ny ministère d'État en charge du projet présidentiel. Zay guide zay dia misy an'ilay atao hoe approche participative sy ilay atao hoe analyse spatiale. Dia anatin'izay ao zany amin'ny misy an'ilay rafitra anankiroa zay atao hoe unité régionale SIG de l'aménagement du territoire zay ato anatiny faritra Antsimandrefana. Dia misy ny atao hoe CRAD comité régional de l'aménagement du territoire zay farombonan'ny service technique déconcentré ni intervenant zany hoe ny partenaire technique et financier, ny société civile ary ny opérateur na ireo ataontsika hoe secteur privé. Zay sy ny faritra Antsimandrefana no miara-misalahy ka natanteraka izao dingana voalohany izao. Ny fanadiadiana faharoa zay hoentina ny amin'ny tokantrano any dia mahakasika ny fatapera mitsitsy. Ny fatapera mitsitsy anefa sy zay no resantsika androany fa ny fatapera pipa na ny fatana pipa vokariny fondation Tanimeva ary zarainy manerana ny faritra Antsimandrefana. Ka kantine scolaire maromaro no nahazo tombotsoa amin'izany. Izay fanadiadiana zay indray no entina aminareo. Mahery ny 700 ireo fatana mitsitsy na fatana pipa no zaraina atao anatin'ny 2 taona izay ataon'ireo avy ao amin'ny fondation Tanimeva aty amin'ny faritany Toliara teo aloha. Mba hialana amin'ny fanapahana ala sy ny fampiasana kitay be loatra. Anisan'ny fomba anankiray io ampihenana ny filana satria mihenana amin'ny apatelony ihany zany fampiasana kitay. Ohatra mampiasa ny fatana io amin'ny apatelo na resaka kitay na resaka charbon. Dia zay ny antony nanaovana tamin'ny district efatra zao nanaovana izy io nandritran'ny taona 2. Dia tany amin'ny 700 tany any misy ny fatana efa nizaraina teo ny sekoly tany Ampania, Toliara faharoa, Tsiombe namparitahana azy. Resilasa ireo mampiasa kitay amin'ny alalan'ny ahandro ka manentana ireo izay mbola manao izany mba hampiasa ny fatapera mitsitsy. Tsapanay fa mandany tokoa ny fampiasana ny kitay raha ohatra hoe tsisy an'ilay fatana zany manimba ny ala zay fa eo ihany koa le mandany ny arabola satria mandany atreo amin'ny bona 3 sarety zay izy ny 3 volana. Nambarany Italien kabinetra ny faritra Antsimandrefana izay misolo tena ny lehibe ny faritra tamin'ity fanolorana amin'ny fomba ofisialy ireto fatana pipa ireto fa atafiditra ao anatin'ny fandarana asa pampandrosoana ho an'ny faritra Antsimandrefana izao hetsika izao ka manentana ny tsirairay mba hahay mikajy ny ala mba ho fiarovana ny tontolo iainana. Ny fanadiadiana manaraka dia mahakasika ny fitakian-ketra efa narositsika tamin'ny heriny teto izay toejavatra izay. Ny faritra Antsimandrefana dia miezaka amin'izay fitakian-ketra izay ary dia mbola manentana anareo isan-tokantrano any hanao izay zavatra izay. Ny fanadiadiana manaraka hoentina aminareo dia ny fidinana amin'ny foto izay nataon'ny ekipa izay manao angaretina amin'ny fitakian-ketra ka tao Sakaraha, tao Ankazabo ary tao Beroroha no hoentina aminareo manaraka izao. Ny district ny Beroroha, Ankazabo, Sakaraha no nitsidihan'ireo ekipa mpanatanteraka ny angaredona ho an'ny fitakian-ketra izay tafiditra ao anatin'ny
fanatanterahana ny zatoandro faharoa ho an'ny faritra Antsimandrefana. Tratra araka izany ny tanjona raha nambarany ny tompony andraikitra. Dia nidina tokoa ny ekipa mobile zany ao amin'ny faritra Antsimandrefana manatanteraka ny garetona faharoa na ny RRI 2 zay raha ny fandaharam-potoana no resahana dia ny axe est ma zany ny axe est io dia lay axe mandeha Sakaraha Beruroha Ankazoabo ka tamin'ny tia herinandro ty zany zahay nidina tany. Raha ny zavatra hita tany dia sarotrarotra ihany aloha le lalana andehana tagny zany satria hitatsika avao zany fa igny lala igny tena tsy de misy loatra entretien ma zany. La izay na tsy zay zany raha jerena ny vokatra azo raha tany Beruroha fanjaka tamin'ny larobia teo dia azo atao hoe tsara avao zany le izy na dia teo le fiavianay tamin'ny tara zay ny ristourna zany no tsy de raha loatra satria tara zany zahay fa ny impôt synthétique ndraika dia hita fa tena mbany mety zany. Ny tao Ankazoabo teo ihany dia ny tao Sakaraha hita moa zany fa dia mba tsaratsara avao zany. Ny tsoakevitra azo resahana zany dia raha ohatra ka lavalava le fotoa dia afaka mahazo vokatra tsara zany ny ekipa fa nohon' zay fahateren'ny fotoa zay moa zany dia natao hoe andrana zany le fandalova igny fa manaraka zany dia atao ny fanohizana an'izay angaredona faharoa zay. Raha amin'ny ambangovangony zany dia azo atao hoe tsara zany na dia tsara ny vokatra na dia ataontsika hoe fohy kely ny fotoana nandalovana tany. Amin'ny ankapobeny dia tsara ny vokatra zany satria dia mihoatra lavitra ny zato isan-jato zany ny vokatra azo midika zay fa dia ataoko hoe mahomby zany na ny paikady na ny solidarité ny firaisan-kina atao anatin'ny zay ekipa atao zay zany. Raha eo amin'ny axe ndraika dia ataoko hoe tsaratsara ny vokatra tamin'igny axe nord igny ny axe nord ma zany dia mazava ho azy fa le axe mandeha ny Morombe kanefa raha pitahaina reo axe reo satria misy axe efa notsidihina zany ny axe ray Morombe ny axe faharoa le Atsinanana le est dia ampitovisitsika amin'ny ao amin'ny centre ao dia ny ao amin'ny centre ao zany tena hita fa tena mandeha tsara zany satria tsisy fotoana very eo amin'ny fanatanterahana ny asa zany. Amin'ny ankapobeny dia azo atao hoe mahafapo zany le izy satria mihoatra ny zato isan-jato ny vokatra azo. Ny etsika maranana ny fandarana androany satria fanresaka ny district ny Sakaraha tsika teo dia hoentinay nareo hampafantarinay hoe aiza ho aiza moa fotoana zao ny district ny Sakaraha fa nadiadiana zay arahana ihany amin'ny namana Josin Ambrose. Agny avao ngaminay agny atoandro ngapela mandrary hariva tagnan'olo pamarake miarakandro zavavula manao malaso sy milamy ny tany miguba olo koa mitebiteby malia sy begny mampizaly gny mavo tegna bela ndrengy zaza tombagny. District tsy dia lavitra ny Toliara no misy azy. I Mandarano no nahafantarana azy tany aloha tany tamin'ny alalan'ny mpanjaka Lahy Manjaka izay nanaraka ny sisin-drano nipaka hatrany Mandatany izay antsoina hoe Mandarano no nateraka ny anarana hoe Sakaraha na Saka Arahy. Nanomboka teo dia niteraka sy nipoitra ny anarana hoe Sakaraha. Manana fokotany 20 ankehitriny ny district ny Sakaraha izay mizara ho commune 20. Matratra 720 sy 200 sy 3 sy 3 alina sy ray hetsy kosa ireo olona miaina sy monina ao anatin'ny velarantany 700 sy 8 kilometatra toradroa. Voly sy fiompina no tena antom-piveloman'ireo olona monina ao anatin'ny district ny Sakaraha
ka mahatratra 5.20 isanjato ireo mivelona sy miaina amin'izany. Etsy andanin'izay moa ny fananany Site Safira raha tsy resaka manokana ny commune Sakaraha Antapy-Tanàna, ny commune Miaritaheza, commune Mahaboboky, Miarilamatihy. Anisany mampiavaka ny distriktan'ny Sakaraha ny fananany ny Valajavaboary, Zombitsy sy Vohibasia izay misy karazam-biby sy karazan-javamaniry tsy dia fahita eto Madagasikara. Mahatratra any amin'ny 300 sy 400 sy 3 hektara ny velarantany rakotra ala raha tsy resaka manokana any Zombitsy Vohibasia izay tantanan'ny Madagascar National Park ka ireharehan'ireo mponina ao aminy no izy be mpitsidika na vahiny izany na ireo mpianatra mpanao fikarohana. Saika hita eto Sakaraha avokoa ireo foko misy eto Madagasikara fa ny foko bara zafimagnely no tena monina teto ela. 30 ireo karazam-piangonana miorina eto Sakaraha amin'izao fotoana izao. Manana olana nefa ireo mponina monina eto anatin'ny distriktan'ny Sakaraha raha eo amin'ny rano fisotro madio. Ankoatry ny commune Sakaraha Antapy-Tanàna fa dia ireo vavarano mifefy an'ity distrikta ity no ataon'ireo mponina rano fisotro sy fanasan-damba. Ka 20 isanjaton'ireo mponina monina eto no mampiasa izany. Hany ka ny aretina bilharziose, ny areti-pivalanana no tena mpahazo mponina eto tany amin'ny taona 34 tany hoany araka ny antotanisa nambaran'ny lehiben'ny distrikta. Raha atao bangotokana dia distrikta anisan'ny tena mamokatra sy manankarena ny distriktan'ny Sakaraha noho ny fananany renirano Manday. Fiherenana no anarany amin'izao fotoana izao. Miaritaheza ao Antsimo ary Sakondry ambony sy Mido izay manasaraka tanteraka ny distriktan'ny Betioka Antsimo sy ny distriktan'ny Sakaraha ary ireo sakasaka manodidina ny distrikta. Izay koa ro maresaky, izay koa ro malaza azo nampanentenareo isan-tokantrano any koa dia mampanantenanareo fandaharana vaovao amin'ny lahady heriny manao velomanareo veloma tokolahy veloma